abatsika mpanaraka ny fandaharana Madimaso ny tenako. Androany indray zany dia Eliva indray no manolotra ny fandaharana ho anareo. Tamin'ny herinandro resaka fifidianana no narahantsika teto fa amin'ity indray dia resaka fidiram-bola ka manasa antsika hanaraka hatramin'ny farany eo. Araka ilay efa noteneniko teo dia fidiram-bola indray ny lohahevitrintsika tamin'ity herinandro ity ka ireto avy ny fanontaniana niaraka taminy. Fanontaniana voalohany, manana fidiram-bola maromaro ve ianao sa iray ihany? Inona avy? Fanontaniana faharoa, miasa tena sa mikarama aman'olona ianao mba hampidi-bola? Fanontaniana fahatelo, mifanaraka amin'ny ezaka na ny diplôma na ny amafiny asa ve ny vola ampidirinao na ny karama raisinao? Ireo indray ary ny fanontaniana napetraka eto amin'ity herinandro ity ka ndao arahantsika ny vidéo nalefanareo taty aminay. Manana fidiram-bola maromaro ve ianao sa iray ihany? Inona avy? Tsy manana fidiram-bola fa ty ihany miasa dia izay. Anankiroa, hivaty ity ilay sinofina. Ray ihany, mivarotra resaka momba ny tômôbilina no asako. Mivarotra telefônina dia amin'ny alina manao personnel. Eo amin'ny anam-panafolo zany. Inona? Ny fitsena ty dia vato miasa. Ty ihany fidiram-bola, mivarotra fritere. Aroa ihany ny fidiram-bolako raha misy azafady. Resaka varobantsy dia mamboly. Ny fidiram-bolako dia gilasy ihany nefa ity dia ty mahavelona anay ty sady ty fomba zavatra haiko. Za manana fidiram-bola maromaro. Raha amin'ny tenako manokana za miasa zany dia zay ny fidiram-bola voalohany. Dia ny vadiko miasa koa. Rehefa tokantrano iray moa zany dia efa fidiram-bola koa zay. Dia efa fidiram-bola faharoa zay. Dia zay manana tany kely ny lovanay tamin'ny dadabe sy bebe dia mamboly zay any ambanivohitra. Anisan'ny fidiram-bola koa zay na dia hoe efa kely satria efa tany razambe tany aloha tany efa be da be mmpandova dia mba manana kely hoe anjara tany kely dia mba zay koa anisan'ny fidiram-bola na dia hoe azona vary sy vokatra kely koa fotsiny ary dia efa anisan'ny fidiram-bola zay dia ireo telo ireo zany ny asako ny asan'ny vadiko ary ny asany tamboly. Tsy manana. Varotra biby, maty beto. Tena ray ihany raha misy Tsy manana fidiram-bola maromaro fa ray ihany ka miasa vy. Za aloha zany tsy manana asa maromaro fa miasa tselitselika eny amin'ny olona ohatra misy miteny hoe ao ianao mba mpandokoana na hoe ao ty mba ataovy kely dia zay ny fidiram-bola ohatra hoe misy olona zao hoe mampanao zavatra zany hoe ty mba arafety kely zany ny ataoko. Zaho raika avao fidiram-bola. Roa efa fidiram-bola. Miasa tany ty raika mamboly dia mamboatsy moto avao ty raika. Dia efa raika avao fidiram-bolako. Ty fidiram-bolako zany raika avao. Tsy manana fa iray ihany. Tsy manana fa iray ihany. Amin'izao andro sarotra zao moa tompoko. Atao hoe ny olona manam-pahaizana na vita baka ataontsika hoe plus 3 plus 5 ara. Tsy manana asa fa tangetam-po ny sasany vezivezy eto sy roa. Maka moa ve fa tena majinika tahako izao. Tsy misy fidirana asa maromaro zany fa dia sy kely saza ho an'ny teneny ihany no entina hamelomana ny ankizy. Izay mbola ankizy mbola eo am-pelantanana, majinika mbola tsy manana tokantrano. Miasa tena sa mikarama aman'olona ianao mba hampidi-bola? Miasa tena. Miasa tena hitanao zao mipeka mamaky beto be zao. Miasa tena izy Miasa tena ihany. Miasa tena. Miasa tena aloha zany le izy aloha zany hatreto fa mbola tsy miasa isam-bolana. Izay raha. Miasa tany ty raika. Mikarama mampiasa-tegna zany izay. Ny raika amizay sahala ho miasa maondaty avao satria na ho tsisy simba ty moto indaty io tsy mamboatsy tegna, tsy miasa. Miasa tena. Ireo mampiasa tegna, mampiasa vatana. Miasa tena. Ho anay ihany ka. Miasa tena? Miasa tena ho anay ihany. Miasa tena? Miasa tena ka. Na ihany le izy.
Miasa tena tompoko azafady. Miasa manolo miasa tena. Miasa tena ve sa tsy sa miasa manolona? Za dia miasa amin'ny orinasa, olona mampiasa anazy zany a. Le miasa tena angamba atao hoe sarotra ihany mamorona asa amin'izao fotoana izao fa mba nahita asa aloha dia mba naingarany vitana dia mba nahita asa dia miasa manolona. Fa ny amin'izao zany asa ny olona zany betsaka manao asa tena amin'izao fa za aloha tsy amin'izay fa miasa amin'ny orinasa. Amin'izao miasa manolona. Mikarama manolona fa raha mifandriky dia hiasa tena. Miasa tena tompoko satria ny olona zao amin'izao indrindra fa reny orinasa karazany hoe zone reny sy ny orinasa mba atao hoe tsaratsara karama reny tsy mandray amin'ny olona fa mahazoazo taona tahaka anay izao tsony. Nefa moa ny olona mahazo taona tahaka anay izao atao hoe efa somary lehibehibe ihany raha jerevana amin'ny taona dia tsy maintsy manao izay ivelomana tompoko miasa tena. Mifanaraka amin'ny ezaka na ny diplôma na ny amafisan'ny asanao ve ny vola ampidirinao na ny karamanao? Fanaraka. Arakaraka ka rehefa miasa mafy ny tena dia mihinana mafimafy moa rehefa tsy dia miasa mafy dia tsy mahazo zany midika mazava tsara. Eny mifanarakaraka ihany ka. Ay vola ihany fa tsisy ana ndawasafa zany. Izy aloha zany tsy hita zay hoe mifanaraka zany fa zay misy aloha zany dia zay mandeha zany hoe mba miezaka mivoatra fotsiny zany amin'ilay izy. Mety zany. Tena tsy mifanaraka aminakahy izao manana backup-nisy ary. Nefa tsy piasa sako mety mambola izao nan'izay diplôma zay mamboatsy raha samy tsisy lagny diplôma aby izao. Tena tsy mifanaraka amin'ny diplôma. Indray mifanaraka ama satria baka teknika raha ho le wakati raha sako tira hitibembigny eto. Tsy mifanaraka amin'ny diplômako satria raha tsy mahita asa mifanaraka amin'ny diplômako ilay farako mivarotra an-dabobe. Miasa manolona mifanaraka amin'ny ezaka. Raha zoina aloha mifanaraka ihany satria tsy lasa lavitra be koa ilay fianarana. Fanentanao tsara mihitsy. Eo amin'ny ezaka zany mifanaraka amin'ny ezaka Diplôma moa iny alina efa ty zany miasa dia atao tika moa dia tena hoe alina. Aloha miezaka tsara io aloha azo hoe ivelomana ihany ilay mivarotra aloha. Miezaka aloha zany fa kely no azo e. Tsy dia hita mipalasatra be. Le fidiram-bola eo ihany fa ny diplôma tsy dia manana fa zany hoe foana fahaizana anaovana diplôma. Tsy miasa manolona fa miasa tena. Raha hoe niezaka aloha dia ataoko hoe mifanaraka raha ohatra hoe niezaka zany dia mba hoe tena mba hoe ny asako zany andraisako ny karama dia mifanaraka amin'ny vola raisiko sy ny ezaka ataoko. Raha hoe indray mifanaraka amin'ny diplôma, za nanao université, manana licence nefa le za zany nianatra gestion nefa zay gestion zay hatramin'izay nianako za zao efa 10 taona mahery mbola tsy nampiasa an'izany comptabilité zany mihitsy teo amin'ny asany ataoko. Nampianatra betsaka nefa asany ataoko fa mbola tsy nanao an'izany gestion zany mihitsy teo amin'ny asany ataoko. Fa za zao manao informatique dia ohatran'ny tsy mifanaraka amin'ilay fianarana natao. Misy zany ny hoe expérience sy ny sisa fa le diplôme gestion tena tsy mifanaraka amin'ny asako mihitsy fa tena tsisy ny lana azy. Ohatran'ny nianatra fotsiny fa zany hoe mba mahay manoratra dia mba mahay matematika kely connaissance générale dia zay. Tsy mifanaraka fa zay hita eo atao. Tsy mifanaraka fa zay hita eo aloha ny atao fa alao mihina kely dia izay mandro fotsy. Tsy mifanaraka tompoko. Tsy mifanaraka mihitsy satria raha jerena zao ny atao hoe asa atao indray andro manontolo dia tena tsy mifanaraka zany, tsy mifanaraka ny vidim-piainana amin'izao ary tsy mifanaraka amin'ny tsy mifanaraka ireo zany satria hita mihitsy hoe miasa mafy araka ny tenin'Andriamanitra miteny hoe ny atsimbohan'ny tavanao ny hinananao.
Hitantsika amin'ireny vidéo nalefanareo ireny moa zany fa vitsy amintsika gasy no afaka mionona amin'ny asa anankiray fa tsy maintsy mitady vadin'asa foana anampiana fidiram-bola. Vitsy koa no mandray karama sahaza amin'ny asa ataony ary vitsy koa no manana asa mifanaraka amin'ny diplôma ananany. Ndray arany jerentsika ny commentaire nalefanareo anapitsika ireo valitenireo. Patrika Rakotonavalona moa dia miteny hoe manana fidiram-bola anankiray asa be ka tsy araka raha mbola ampiana. Mandray karama par mois mifanaraka amin'ny diplôma tsara ny asa. Hoy indray Nathalie David Ravelson manana fidiram-bola miasa. Miasa amin'ny birao tsy mifanaraka amin'ny mari-pahaizana saingy tsy mahazo mipetrapetraka. Raha miary manana mihaja indray dia miteny hoe manana maromaro fa tsy afaka mionona amin'ny anankiray amin'izao fiainana sarotra izao. Misy andraisana karama par mois, misy miasa tena. Tsy mifanaraka fa io no hita dia atao e. Diana Kristonifa indray dia miteny hoe miarahaba tompoko, manana fidiram-bola iray ihany aho ary indray mandeha isam-bolana. Mikarama aman'olona, tsy mifanaraka amin'ny hamafin'ny asa fa sarotra mitady asa ankehitriny dia hiafiana ihany aloha. Satria dia miala tokantrano foana mandeha manao mission 22/30 isam-bolana. Afatra, na zany aza aleo hidirany kely amin'ny asa sarany tena, tsy arahan-kalahelon'ny olona hafa toy izay be fiavy nefa ananany hafalahelo, misaotra madimaso mampita hafatra. Aina Rijany Menjanahary indray dia miteny hoe mbola tsy manana fidiram-bola aho fa mbola mipetraka amin'ny dada sy neny ary ny faniriana dia ny anana fidiram-bola maro. Mbola tsy miasa fa mbola mianatra fa raha ny faniriana dia hiasa tena aloha hatreto. Rehefa manana an'ilay diplôma angamba dia hita eo hoe mifanaraka sa tsy, misaotra e. Nigsoa Biby indray dia miteny hoe manana fidiram-bola aho karama isam-bolana, mikarama. Tsy mifanaraka amin'ny vidim-piainana ankehitriny ny karama sady tsy arakaraky ny hamafiny satria ny totalin'ny vola mivoaka no mbola betsaka kokoa noho ilay karama kely raisina. Hoy Patrika Rakotomanana, manana fidiram-bola maromaro miasa tena ary koa miasa par mois. Tsy mifanaraka aloha ny karama par mois nefa kely ny vola miditra noho ny mivoaka ary sarotra ny fiainana dia tsy mipetraka amin'izao fa mampiasa kokoa. Mankasitraka madimaso. Izay sy izay indray ary ny azonay narosanareo androany ary manentana antsika indray anjara foana fa efa mivoaka ao amin'ny page Facebook ny Madimaso ny lohahevitra manaraka. Asadino fa afaka mandray anjara amin'ny alalan'ny commentaire tsika, amin'ny alalan'ny vidéo. Isan-kerinandro eto amin'ny Madimaso miteny ianao, miteny tsika.